Iverina iny kianja kosa indretsika mbola anatin'izay taranja basketball izay nanomboka omaly sabotsy sy androany ihany koa ny fedinan'ny tompon-dakan'ny ligy Nalamanga amin'izay taranja basketball izay ho an'ny Skady NMB lehilahy io ka ny ekipa folo no mandray anjara amin'izany faninanana izany. Hofitinina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity ny vokatra tamin'izay andro voalohany sy faharoa amin'ny fedinan'ny tompon-dakan'ny Nalamanga izay. Anomboka tamin'ity farany herinandro ihany koa ny fedinan'ny tompon-dakan'ny ligy Nalamanga eo amin'ny taranja basketball ka ekipa folo no mandray anjara ho an'ny NMB lehilahy izay mizara vondrona roa. Ao amin'ny vondrona A no misy ny TMBB avy eto Antananarivo renivohitra, ny NGB avy any Avaradrano, ny BCTA avy any Atsimondrano, ny TBC avy eto Antananarivo renivohitra ary ny BBCM avy eto Antananarivo renivohitra. Ao amin'ny Skady B kosa no misy ny MBTOL avy eto Antananarivo renivohitra, amin'ny ASF avy any Avaradrano ary ny CBBA avy any Atsimondrano, ny ASSM avy eto Antananarivo renivohitra ary ny Ankarana avy any Ambohidratrimo. Eo amin'ny zazavavy kosa dia vondrona tokana no mifaninana amin'izay fedinan'ny tompon-dakan'ny Lalamanga izay ka ahitana ny BBCM avy eto Antananarivo renivohitra, ACA Antananarivo renivohitra, CBBT Antananarivo renivohitra, ACF avy any Ambohidratrimo ary ny SAM avy any Ambohidratrimo. Toy izao ary ny vokatra nandritra ity andro voalohany sy tamin'ity fedina ny tompon-dakan'ny ligy Nalamanga ity. Ho an'ny NMB lehilahy dia ny TMBB dia nandresy ny DBC tamin'ny isa mazava 400 no 220. Ny BCTA nandresy ny MBCM tamin'ny isa 220 no 520. Ny Ankarana nandresy ny CMCL tamin'ny isa 320 no 250 ary ny MBTOL nandresy ny ASF tamin'ny isa 20 no 230. Ho an'ny Skady zazavavy kosa indray ny NMB vehivavy io dia ny BBCM nandresy ny ACA tamin'ny isa 820 no 420, ny ASF nandresy ny CCBT tamin'ny isa 220 no 220. Dia rahantsika amin'ny sary ity zany dia zareo mikanjo volomboasary eto ny CCBT izay mikiatroka amin'ny ASF tamin'ny ankapobeny dia ny fandanja tsara ity lalaon'ny rotota ity atany amin'ny fotoana farany no hita mananatombo zareo ASF avy any amin'ny section Ambohidratrimo. Toy izao koa zareo vokatra vitsivitsy tonga eto am-pelantanana ho an'ny Skady latsaky ny 20 taona. Ny asa niondrika nanoloana Dream Team tamin'ny isa 120 no 270 ary ny Stade Olympique de Lemire nandresy ny Challenger tamin'ny isa 13 no 220.